raha banao ny tokantrano manaraka ny météo ny anomboana azy mahakasika an'ilay rivo-doza izay vao niforona na azo anarana tamin'ny maraina teo moa zany ilay tangolo-drahona tady atsinanan'ny nosy zany hoe tany amin'ny oseana indiana tany eminaty ny anarany. Raha ny fohibeny tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 720 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanan'ny Sambava zany misy ny fohibeny. Ny rivotra entiny dia eo amin'ny 540 kilometatra isan'ora izay arahana tafiotra 20 kilometatra isan'ora. Mikisaka miakandrefana somary avaratra andrefana izy ary mahafaka hatrany amin'ny 20 kilometatra isan'ora. Izay aloha zany no mahakasikasika an'iny fa hitantsika ihany moa ny toin'izay any amin'ny faran'ny herinandro na ny alahady androany. Raha ny toetrandro kosa indray amin'ny ankapobeny dia saika mbola mazovana aloha ny tsioka avy any atsinanana zany amin'ny ilany atsinanan'ny nosy ny volinandro favaratra kosa ny amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny. Toy izao ny toetrandrontsika ro any Rapiso vao maraina dia isy ny orana malefaka any amin'ny morontsiraka na ny faritra atsinanan'ny ray manontolo iny. Mandraondraona kosa ny ilany atsinanan'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanana sasany zany hoe Sava, Nalanjorofo, Vatovavy, Fitovonany, Atsimo atsinanana. Mandraona ihany koa ny andro izay mety arahina tandrivodraona ihany vao maraina be zany ho an'ny faritry Melaky, ny tapany atsimon'ny faritry Iboeny ary ny atanin'ny faritry Menabe torak'izay koa ny any Ampongalava ny ambiny dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Raha ny pisotolakandro misy hatrany ny tandrivodraona Rakotroka ny amin'ny faritry Melaky, Bongolava, ny ilany andrefan'ny faritry Itasy sy Vakinakaratra ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Menabe manorana tandrivodraona ihany koa ny andro ny tapany atsimon'ny faritry Dianasy sy manakaikikaiky ny tendrony avaratra amin'ny faritry Sofia torak'izay koa ny any Anosy Be moa zany. Misy ny orana malefaka ny takariva ho an'ny faritra Sava sy Analanjorofo. Ny ilany atsinanany avoatany dia mbola mandraondraona hatrany ny andro mety misy ihany ny erikerik'andro ho an'ny faritra loatra mangora ao anatin'izany indrindra moa zany ny alina ny ambiny kosa dia maina hatrany ny andro. Ny maripana vinavina ho an'izay Rapiso izay misy fiakarana kely zay ho an'ny avoatany torak'izay koa ny ilany atsinanany nosy fa ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy no mafana indrindra mahatratra hatrany amin'ny 30 degré Celsius zany ho an'ny Antananandroy sy ny morontsiraka atsimo andrefana iny zany. Raha ny andron'ny sabotsy kosa indray dia misy hatrany ny tandrivodraona vinavina ny toetra ny amin'ny atanin'ny Melaky sy ny tapany avaratry ny faritry Menabe manakaikaiky ny distrikan'ny Fahazoana moa zany ary mandraondraona ihany ny andro ho an'ny faritra Atsinanana sy Vatovavy ary Fitovonany. Misy ihany koa ny tandrivodraona manodididina ny faritra Dianasy Sofia iny ary mahazy ihany koa ny any Nosy Be any zany. Ny ambiny kosa dia mifandimyndraona sy ny masoandro na mandraona tantely ny andro ao anatin'izay. Ny maripana vao vinavina misy fiakarana hatrany zay ho an'ny ilany atsinanana sy ny avoatany ary mijanona ho 17 ka hatramin'ny 18 degré kosa ho an'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny nosy iny zany. Ho an'ny alahady amaranantsika azy saika manerana nosy dia maina tanteraka ny andro zany mibalika be ny masoandro ary mety hiakatra be ny maripana satria dia tombatombanana ny maripana amin'izay alahady izay manodidina ny 20 eo ho an'ny avoatany mety misy mahatratra hatrany amin'ny 30 degré ihany zay ho ana distrika sasasasany. Ny morontsiraka atsinanany nosy miakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius fa ny tapany atsimo andrefana kosa dia mbola mijanona any amin'ny 30 degré Celsius ny maripana vinavina ambony indrindra amin'izay andro ny alahady izay. Izay ny météo tamin'ity androany ity Rapiso indray ny fotoana manaraka veloma tompoko.